tsara izay nanolotra ny ainao ho fatiny ny fitiavana anay azano mampiantsarana Jesosy manome anay fiainana be dia be tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa indrindra mandrakizay ataovy mahay mandray zany fiainana izany zay amin'ny androandroany ity ataovy mahita ny tena hasaranao Jesosy ka tena ho mamy aminay ny miaraka aminao ho tarinao ho fahananao handrasanao amin'izao fiainana izao indrindra ny arana ilay tabatra aminao rahatrizay amin'ny fifaliana ary fahafenony fahasaranao zany. Amen. Tena Andriamanitra voalahatra ho toriana dia ny jaona toko 10 ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 5:20 kanefa tiako ny amaky nomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 4:20. Jaona toko 10 andininy 1 ka hatramin'ny 5:20. Jaona toko 10 andininy 1 ka hatramin'ny 5:20 dia miara-mitsanga isika mamaky zany amin'ny anarana. Saiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra mivavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy lahy fa zay miditra mivavahady no mpiandron'ondry ary izy no voan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry ny any ny feo ary zay ondry tokoa dia ntsony amin'ny anarany avoka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondry ny manaraka azy satria mahalala ny feo ireo ny vahiny tsy arary fantsirana satria tsy fantany ny feony vahiny zany fanoharany zany mazay Jesosy taminy nefa tsy azo zay zavatra ny lazainy taminy dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izaho ny vavahadin'ondry mpangalatra sy iola zay tonga teo aloha fa tsy miaino azy ny ondry izaho ny vavahady raha izaho no idirany olona dia hovozeny izy ka hiditra sy voaka sady azo aniny mpangalatra sy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handrika zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia zaho ny mpiandro tsara ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary mikarama satria tsy mpiandro tompony ondry izy ko raha mahita ny amboadia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy mandosy satria mpikarama ka tsy mitambona ny ondry izaho no mpiandro tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny afantarany ray sy ny afantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry manana ondry hafa izay tsy amin'ny tivana ity aho ary ireny koa tsy maintsy hoentiko ka iainy ny feo ary ho tonga andiany ray sady ray ihany mpiandry azy iray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho amin'ny rehetra reny fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andininy 10 sy ny andininy 11 dia tena tsara mamy araka amin'ny mampiandro tsara ny Jesosy. Ny andininy 11 zay lazany Jesosy hoe zaho ny mpiandro tsara, ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny andininy 10 dia ilazany hoe zaho avy mba hananany fiainana ary hananany be dia be. Tena mamy ty ten'Andriamanitra ity riavo. Ary raha tonga dia miditra amin'ny fony ten'Andriamanitra isika hoe inona no mampiandro tsara ny Jesosy, inona no mahasara azy. Alohan'ny hanazavana an'izany dia tetohika amintsika mpiambina efa nahita ny amaminy Jesosy ve aho, efa nahita ny asarany miaraka amin'ny Jesosy ve aho. Raha tsy mbola hitanao tsara ny amaminy nefa iraitsika foana ny tiako miaraka aminao Jesosy, anara-dianao aho Jesosy,
mandeha ianatra amin'izao apôstôly isika hamantaratsika tsara ny atsara ny Kristy, ny amamy ny Kristy, ny asoa ny Kristy ary mahatampy ny fahatsarana sy fahatanterana ny fahatsarana. Zavatra sy hita le ty voalohany le zao manomboka iainana eto an-tany zany fahatsarana, iainana ny sady zany fahatsarana sy fahamanana zany ary ny fahafenony zany fahatsarana zany dia ao an-danitra ratsay zay tena faratampy ny fahatanterana ny fahatsarana. Kanefa hoe ny hira mahafinaritra zay raisika matetika ny tsiro ny fiainana andranako sady efa miantanana lay soa lehibe ao Kristy Jesosy. Mpiandry tsara hoe raha jerena avy hatrany ny fanotra amin'izany mpiandry tsara zany dia misy ny mpiandry ratsy, misy ny mpiandry tsara, misy ny mpiandry rasy, dia rahana koa ny mino mpiandry non'Andriamanitra. Satria Petera dia mampianatra tsara fa Kristy no lohany mpiandry, fa misy kosa ny kristiana mpiandry. Dia tsika rehetrarehetra zany ka mifanontanena mipetraka ao anatin'izany dia hoe ao anatin'ny mpiandry tsara ve aho sa ao anatin'ny mpiandry rasy sanatria zao. Zany lesona telo lehibe zany mampitaina amin'izao ten'Andriamanitra zao maha Kristy mpiandry tsara sy lohan'ny mpiandry azy, ny fisian'ny mpiandry rasy ary ny fisian'ny kristiana zay nomena anjara fiandrasana mahatoky amin'izany ve izy ka lasa mpiandry tsara sa lasa mpiandry rasy ka tsy ho fianarana. Zavatra tokana ny mahatsara ny Jesosy, tokana iazy fototra amin'izany fa maro ny zavatra mahatsara azy, sisy zavatra rasy ao amin'ny raha teo fa ny foto-tsiorenany ten'Andriamanitra anehoany mampiandry tsara ny Jesosy dia nanolorany ainy hamonjy ny ondry sy nanomezany fiainana manatray ny ondry. Zany ny fahatanterahany fahatsarahany Jesosy. Mbara tsika efa fasaratra na voalohany asara betriny ary minao tsara manakizay fa ny ivony ten'Andriamanitra zay anjaratsika ny hoe nahoana natao hoe mpiandry tsara Jesosy, mpiandry tsara Jesosy satria nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry izy, maty no fitiavana ny ondry izy ary manao fiainana be dia be via en abondance no teny frantsay. Tsy zany ihany anefa ny mahatsara na isehoan'ny fahatsarany Kristy fa ny fitondranany mino manontolo dia tena isehoan'ny fahatsarany. Andeha hijerentsika ny asan'izany mpiandry tsara izany, ny anehoany zany fahatsarany zany. Raha atao bangotokana amin'izao fiainana zao dia zao ny anehoan'ny fahatsarany Kristy, miantoka sy mikarakara ny fiainana manontolo izy, tena saina fanahy ary mandrakizay, tena saina fanahy ary mandrakizay. Io no fahafenoany mahatsara azy. Ny andiny ndraiky ambin'ny folo dia milaza hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny sakazana, hamonjy ny ondriny ary ny jaona. 5,000 na 5,000 dia tena voasilon'ny Jesosy tsara zany ka ilazany hoe tsy misy manana fitiavana lehibe zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakazana. Riavana ny mahatsara ny Jesosy dia izy be fitiavana. Ao amin'ny fitiavana indrindra no fahafenona sy fahatanterahany zany hoe manolotra ny ainy hamonjy ny sakazana zany, manolotra fiainana be dehibe zany, tena fitiavana zany ary io natao hoe fahatanterahany le fitiavana. Riavana raha pitaina mpiandry rasy zany na mpikarama dia zao rehefa misy ambodia miataka dia mitondra ny ainy sao maty eo. Zay natao teo mandosy izy rehefa tonga ny ambodia mandosy izy sao dia maty eo. Fa tsy zany ny Jesosy, tsy nandosy izy fa vao mainka nanolotra ny tena ny asa ho faty manotra.
mpiandro tsara sy mpiandro rasy. Eto amin'ity contexte ity moa dia mijiosy mpampianatra tamin'izany io nataony tonga taloako mpiandro rasy mpikarama ny hoe mpikarama dia ny hoe intérêt fosy arako na am'izao fiainana zao no antony nanaovany ilay fanompoana zany natetra Jesosy tamin'ny tempolo ka naongany daholo ny vady ny tranoko natao hivavahana fianareo manao azy zoy firenitsy no zany ilay mpiantsara dia mandotra ny fiainany ho anao ny fahafatesako sy ny adiko rehetra no entiny tamin'ny tena masina fa ny fahatsarana indrindra dia ny fitiavana feny famorampo zay zarana fiainana nomeny zany ho anao maimay koa zany milazany zao natoko fahatena ny fainambiny folo toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny fiainana be dia be ny andiny fahafolo io nomeny avy ahona zany fiainana be dia be zany sotra foy ny dikany fiainana be dia be dia ilay fiainana noenty Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy nitsangana amin'ny maty zany fiainana be dia be zany ahoana ny fomba azahoanao izy zany hinanako hivelomako hiainako mandrakizay ndraky fiainana be dia be zany tsy maintsy misangana amin'ny maty ko ianao ary manana ny laitsaka ao anaty zany ihany no anananao ilay fiainana be dia be inona midingana amin'izany mazava ny mpampianarana fiangonantsika manomboka mezavela 1832 hoe tsy sitrako ny afatesan'izay maty izy eo vatombo koa mibeba ianareo mba ho velo ny olona mibebaka marina amin'ny fotorotoro tokoa miala ny fahotany singa ao amin'i Kristy Jesosy io no manana ny fiainana be dia be ary raha reo manana toko fahenina ny andiny fahevaraka hatramin'ny fahenina dia hoe zay niarana levina tamin'ny fitaovana batisa sy ara-tsangana taminy no mitsangana amin'ny maty zany no manana ny fiainana niany fambaran'i Jesosy amin'izao natoko fahinana andiny fahevatra amin'ny dimampolo hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zaho aninonao izy hananganazy fa miandro anao zany teny mamo zany zany fanasany tompo zany zay anolohany Jesosy ny tena io fanasany tompo io no fiainana be dia be ho anao firaisana na amin'ny Kristy ka hoy Paoly ny kapoky ny fisaorana zay isaorantsika fa tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany ny mofo zay vakitsika tsy firaisana amin'ny Kristy Jesosy va izany zay andrasasika androany isany tena mandrany zany dia firaisana amin'ilay tena fiainana sy zany ihany fa ny tenin'Andriamanitra zay toriana amin'ny tepolititra ity ny tenin'Andriamanitra zay vakina henoina eo Jesosy ny teny zay nomeko anareo dia fanahy sy fiainana reo ny ampy tsara nananao ilay fiainana be dia be ary efa nananao eo dia tsara fa misy mpitarika ianao zay koa ny asan'ny mpiandro mivoaka le mpiandro dia manaraka azy inona dikan'izany Jesosy ny kapiteny eo alohan'ny fiainanao izy Jesosy kapitenay izy niratsy zany dikany hoe miondroko manaraka fantany zay apetraka ny tompo hoe tena Jesosy dia ny kapiteny ny fiainanao fa rehefa tsy dia fanaraka amin'ny fisapon'Andriamanitra dia manginana vava karaha zay tao satria tsy izy mitarika aloha fafatariko ny anarako zay ny fomba fiteny rehefa tezy raha izaho sy ny momba sy ny fiainako no hitariako zay aveko fa mety dia zao misy mpitarika hafa dia amin'ity misy mpiandro rasy mitarika ao ary ny lalany mpiandro rasy dia tokana ihany anapotika ny fiainanao ny mpangaraka izy tsy avy raha tsy hamono sy angalatra angodana hamono tena rasy Kristy ny kapiteny eo aloha ilay mpiandro tsara mitona amin'ny Kristy aloha tsara tokony mitona aminao dia avy ianao vo avy ianao ny tany ny ondry zany koa ny asa ina ny dikany tany miaro anao ao anatin'ny loza ka ho iny salamy fatelo amby roapolo zay ova ny mpiandry tsy hana zava-maolo enina dia mamaky loasa aliko ny fahafatesana zaho dia tsy atao zao loza satria ianao no amiko nitsorakazo ao sy ny tenao reo ny mahafatao sa rava eo amin'ny azo fizaliana Kristy sy ny sanganany tamin'ny maty tena fiarovana mafy foanao zany ka manohitra no mipandresy anao
hoy ny apôstôly Paoly raha nentsangana tamin'ny maty no miarona tao izy Jesosy tenany tsy misy marombaka zay ampilatana Kristy masina tamintona na amin'ny testamenta tadaloha testamenta tadaloha asiana Andriamanitra mazava tsara fa ny fiarovana izay eo an-tanany dia hoy Davida tamin'ny Sabotsilasy sika mianatra izany Jehovah ny ara-matoko sy mbaterifana fiarovana tsy vitany mitarika fa fantatso miary Jesosy izy koa mampiady tsara azy tena fantany antsoiko amin'ny anarany mionjoko fa tsy hoe zava-doly nareo tena personnel individuel manokana ny antsokony anao amin'ny tiandroandroany ity dia tena fantany tsara ny anao aty amin'ny tany tahaka ny Betera teo na ny tanieny sy mona zanako jaona no aty azo ianao fa andraso arnao dia mitoboka aminao ko zany sy amiko zany fiantsoana amin'ny anarako zany asambatra ianao fa Jesosy mahafantatra tsara ny anaranao ary voasoratra any an-danitra ny anaranao mahafinaritra ny teny lazain'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny faefatra rehefa miseho lohany mpianiny dia azo misaboninahitra tsy mitsika ary zany no fahatsarana indrindra lay sabonahitra zay mena ny mpanota zay voavela eloka nomena anamiko zany mitiaroany Jesosy amin'ny fahatsarany anahady fametrahana ny sabonahitra ny fiainana ataolay mpiandro tsara ho anao raha mety anao sy zany andray zany sabonahitra tsy mety sina zany zaho no vavady la zaho midirany olona dia mivonjena izy sady azo any ny famonjena dia mazava tsara ny famonjena dia nafatry sy misangana zany fahafenony fa lay azo ranina kosa eo ny fanontaniana mipetraka hoe raha miditra ao amin'Jesosy ahoana fidirana ao amin'Jesosy fampianarana antsika dia mazava tsara matisa masina ny finoanao faisinao aina Kristy amin'ny teny misy sakramenta dia ao amin'ny Kristy anao zay lazay ny teny Baiboly ainy Kristy ao amin'ny Kristy Jesosy hanina be dia be nomena nahoana moa lazainao hoe any inona daholo zany toko ambiana saina dia hoe sakafo afitrano kanefa hoy Jesosy amin'ny Mateo faefatra andiny faefatra tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa teny rehetra zay mivoaka ny vavan'Andriamanitra zay mihinana ny ten'Andriamanitra be dia be dia mahasaina be dia be ny tena mandrany koa no fiainana zay mihinana nofoko sy misotro rako ny manana fiainana zany no fiainana be be zany no hanina ary ny fiainam-bavaka koa dia raha lazaina ny hanina be dia be dia ireo aloha avy eo manaraka ny sakafo amin'izao fiainana zao omeninao zany zay reo ny voro-manidina tsy mamafina amintsika fa meny Jesosy zany maika fiainao no fidiny tamin'ny rano omeny ny sakafo zaza ho azy indraindray aza ty amintsika ty dia ferana koa sakafo adengezanaotra fanomezana amin'ny fahasarany sy ny fahavenona indray zany ny amin'ny toeran-kafa fako no hanina zara raha mahitany ianao ndray ferana ataoko legioma fruits et légumes fa io mahasalama aza mihinana ampiasaka loatra tsy heverinao fa faminampon'Andriamanitra raha mipetraka amin'ny toerana mpakafako anao miara amin'ny sakafo amin'ny alika raha ny eritreretinao zany dia ho fantatra tsara fa haina fiainana be dia be miara-panahy voalohany lefa azoko zany dia omeny ahy koa milaiko amin'izao fiainana zao tsy mandeha ho azy eo atao mampita zany fa no rano Jesosy zay nalasanao anao dia ho falianao fa manana izany hanina be dia be zany ny amboadia na ny mpikarana dia sary an'olona ihany ny satana zay ao ambadiky n'lay mpiany rasy ao ambadiky n'lay amboadia mamono ondry zay misika indray dia tena handavy tanteraka fa sainy zao tsy misy ivelany Jesosy ireny no azahoanao mandresy izany fahavalo masika sy mba hialany zany mpiany rasy zany dia inona am'izay ny toerany ondry jeresika ny mpiandro tsara sy ny asany
inona kosa ny asan'ny mpiano rasy sy ny fikenreny ary zao sika dezerina atao hoe inona ary ny asan'ny tena ondro marina ny tena ondro marina kanefa tiako nisy resika ny testamenta taloha fa misy tena fomba fiasan'ilay Jehovandriamanitra mahafinaritra tsara ao amin'ny testamenta taloha androany nisy karakarany ny ondro tena tiako itiavana ho tanisaina fohy dia fohy amintsika Ezekela 4:3-4 teo dilazany hoe ny very tadiaviko rasendra manienao mampiandry tsara ny Jesosy mamerina anao tahaka an'izay anakadala fa izay ty zanako ity hoy ny ten'Andriamanitra efa very nefa eo indrindra mahatsara azy tsy mamera zay very izy fa karoiny ianao rasendra mivily ka tsy ao anatin'ny valana ny folaka ao amara inona dikan'izany tenako sy tamteny satona tamin'ny fiainanao maharary anao zany misabo izy manasitrana izy maratra ve fonony alahelo no miady saina no ny zavatra maso samihafa zay mandalo ny fiainanao mampiavaka n'ity Jesosy ty mampiano tsara azy dia hoy nisy atany am'Jehova nidiakavoka taminy manasisana ananjy io le folaka ao amarana ny marary rehetra misitranina efa sitrana venao manontany tombo inona tiako atao aminao mamaly venao hoe tena mpainatany masopainao an'ilay tena Jesosy zany mampiano tsara azy manasitrana azy asy zany ihany fa ny maneny hatanjay raha mahita potraky ianao sy mahazoro tsara aza maika ny tsara fa ny mampiavaka n'ity Jesosy ty ny mahasara azy raha misy maneny amin'ny finoana dia zao avy lay tanapasoavany hampitsangana anao ka mpahirana tsy mba manesika ny lavo sy ny manemy izy sy ny maratra fa misabo sy manasitrana ary manangana azany mile aratsika fa lay Andriamanitra zay vavahatsika dia Andriamanitra tia ka manangana na dia iverina famalena azy anao ho mpanota sy marary ho avy zanananao satria fa nitsangana tanaty izy feny hery rehetra dia anangana anao mane hely avy amin'ny ten'Andriamanitra hely avy amin'ny sakramenta hely avy amin'ny fiainam-bavaka sy fiainam-bibalibaly isan'andro omeny anao zany dia hery fanay masina zay ampahirizana anao ka sy aby amin'ny solon-tongotrao ka hoy sotra masina ianareo tsy nomena fanahosa fa nafanay maheny zany manangana ny maty pindromana tofavana tsy zany ihany fa zany mpanao salamo amin'ny salamo telo ambopolo teny voalohany sy hatramin'ny farany Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-javanao eo ny fahatsarana tsy manan-javanao omeny anao zay hanina sy zay ilainao sa ampy honao fahasoavako zany ny fahatsarana lany salamo nay Davida no milaza azy tondra aminay mazy raha ny fianary sasa raha sendra maina sy mangetaety ianao avy lay tombo hanome anao rano tena bien gasy afaka hitahitanao ao amin'ny Jesosy sy zany fanoeratsika rehefa anatinao fanasanto sao dia raitsika fosolosa aloha le hire avery mangetahita fa iny misy manaveny zay mena ho anao mangetahita ny rano Jesosy hanatiny sakafaka zany le oentiny amin'ny rano fiainany sasatra tsy misy fitsaharanao ivelany rano izy ty zay menana ny heliko sy anomezanao fiainana manakizay ny vokatry zany dia ny fiatoana ny fiainanao ao fiainana kasambatra raha ny fanasalama very tsy zany ihany fa mamenovelona ny fanahy izy rehefa sena sasatra ny adi-saina ny fanahy feno adi-saina ndre iavana ny fiainana mamenovelona ny fanahy izy mampiherika azo zay mampiherika le anatsay tsy zany ihany fa raha ny salamo telo amby-roapolo dia na dia mandeha mamaky iloazary ny fahafatesana azy aby tsy atahatra amin'io zany maro loza mety hiantra aminao kanefa zao ny fifanetsika indro za momba nareo manakariva hoy Jesosy marabatonga fatako dia nisy fampianarana ataontsika teny tamin'ny salamo telo amby-roapolo nay andro hoe fahasoavana sy famindram-po no hanaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranony Jehovah lava sy fahasarana fa zany iava enzay ny fahasoavana ianao
enzay ny famindrampo ianao tenanao sary moatamindray mandeha ahoana koa zany fahasoavana sy famindrampo amanenzika azy zany ataosika sary misy personnalisé sika na personnifie sika ilay fahasoavana dia enjeny ianao zany tsy mandosa rehefa enjeny fa mizany na dia andrasako misy izy zany fahatsarany Kristy tsy mba enjeny nandika masiaka ampodia hamonjy ateviny ianao fa enjeny eo fahasoavana fa hosarona ny famindrampoy hosarona ny fiainana ho tena zany ary io mampiantsara tena tompony ondry izy fa sy mampikarama mpitady vola fa manolotra ny ainy sy fahatsarany ny any mpikarama mahazo vola avy amin'ny ondry fa ny any mpiantsara hizara fananina sy ny tsara indrindra ho any ondry mpiano tsara zara ny tsara indrindra ho any ondry mpiano rasy maka zay kely mba nananakose mamono azy tsy anakosa tsy anakosa ireto misy fepetra vitsy izay tiany jaonatoko fahafolo menanao a raha te azony zany fiainana be lehibe zany raha te hiara-belona aminay mpiano tsara ianao dia zao ihany voalohany hoy Jesosy fantatro izy ary fantany tsy maintsy mahafantatra amin'ny Jesosy ianao raha te hiara-miaina aminay mpiano tsara ahoana ny fomba fahafantarana azy dinina ray ny filatra masina hoy Jesosy fa elo manamana ao no fahafantarana ifiraisanaina amin'ny Jesosy raha zaona filazantsara amin'izao na mitesaka hoe mahafantatra na mahalala fangarongarona eo dia zao firaisanaina amin'ny Kristy midika io mananana fiainana be araka ny jaona dimy folo zany voaloboka ianareo sampana sy ny jaona efatra ambin'ny folo telo amby roapolo hoe raha ty ainareo dia tany mateko zasonray onona ho anareo zay hoe mahafantatra ny Kristy raha ianamina midika ho mino azy midika ho iverina araka ny sapony sy mihinana zay avy amin'ny fotony zay midika ny mahafantatra araka ny tsy zany ihany tsy zany ihany fa mahafantatra tsara ny feo ny ondry koa Jesosy miaino feo tena fantatra zay ny atao hoe discernement des esprits raha mivahino izy dia tsy mandeha ny ondry satria fantany fa sy ilay mpiano tsara zay fa mpiano rasy zay raha te hanana Jesosy ianao maro ny Jesosy no avy amin'ny anarako indro sy Kristy indro ary Kristy dia misy kristiana dia tena miteny Jesosy nisy pater dia tena manana fagagana fantatro zany ho fa tokana fantatro Jesosy maty sy ny sangana maty misy zany atao fiangonana raha sy afa-po atanao mandehana matikana fantatro favelona ny mpanavitra io mahafantatra tsy ny fivavanao fiangonana ka atao batrisy ny telo nefatra fa lay maty sy ny sangana maty rayaina ampy dia mino zanaka manana fiainana zay sy mino zanaka tsy manana discernement mahafaza maimaiky zany any Madagasikara favory zay tonga mahato ny tsisy fahorinana kely ary mandalo fahorina ianao fa Jesosy mampandresy anao mandalo areto ianao fa Jesosy manasitrana anao fa hoe tonga fiangonana dia tsisy problème tsy aindasy fitatra inona ny mahafaty an Jesosy mitondra miarentsika sy ny fahorintsika izy amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahorina kanefa matikefa zao efa nandrisy izao tontolo zao raha misy olona milaza hoe hatramin'izay miarahaba Jesosy tsy nanana problème tsy nanana mandeha tsy manana Jesosy zany olo zany sanasana amiamy ilay Jesosy nao raha niaritra ny mangidy nefa zanak'Andriamanitra zay tsy mino azy zay anaraka azy Jesosy dia tsy maintsy mitondra azo fizalefa sange miara-mibata aminao io azy fizalefa izy zay mipetsaka azy miara-mibata aminao izy tsy zany ihany fa ny modely eto dia zao ihany iray izy io Jesosy angoniny ary atao iray rehefa ny fiangonana ny zarazara dia mampisarasara zany raha tia fisarasarana dia mampisarasara zany raha tia adinay dia mampisarasara zany ary zany ny ataonay mpiano rasy ampikorotaniny ny kristiana dia miady eo dia ino fifarany izy mitarika fa Jesosy fa raha tena manana ny mpiano tsara anatin'ny olona ny signe ahafantarana ny olona manana Jesosy dia tiany firaisana sy fitiavana izy zay ihany mba iray ihany izy etritsika raha dia marana dia tena iray ihany ny fahasarany dia manambo ho iray fa tsy manavakavaka na fiaviana na firazana na voninahitra na diplôme na toerana misy fa izao manombo avokoa sika rehetra manombo ilay olympiady
dia Kristy Jesosy izay lohany mpiandry zany ka dia izao misy mpiandry Jesosy ilay lohany mpiandry fa isika rehetrarehetra koa le mpiandry andeha sika resaka anareo mpiandry mamoaka diminy mpiandry zavatra roany mampianarana Petera moty azy anao io Petera ary miteny ty averina aminareo mpiandry rehefa tokany anareo na ny Petera teo na ny filazana tsara ny lazana Jesosy teo dia averina amin'ny fanokanana anareo zany mipetraka aminao ro mpiandry raha vavy sy rahalahy manambavy hoy Jesosy aminao moty azy va ianao fanofatsara aby tiako menanao fa anareo andasany sebe samiana hoy Petera teo mitangona azy tsy antery fa misobakana sy ho mpazakazaka amin'ny anjara fianarana fa fianarany ondry fianarany ondry ianao mpiandry na fiteny na fitafy na fiainana manontolo modely Kristy hita mandehandeha ianao raha sy ao amizay ny fiteninao sy ny fesika ato ny fiangonana ao amin'ny tokantrano ao amin'ny fiarahamonina mieritrerety fa mety sy olay mpiandry tsara ny teo aloha fa afana teo teo sy teny sara many am'izany fa mandiniha teny manomboka amiko mandeha ny tena hoe tena ilay mpiandry tsara avy amin'ny tarikary ary tena sy mpanjakazaka amin'ny fiandrasana avy aho fa tena fianarany ondry rehefa izany koa ny Petera voalohany izay efa nivakitsika teo fahadimy ny andiny faefatra izao ary rehefa tena mijoro mpiandry tsara ianao ao anatinao mpiandry tsara Jesosy Kristy kapiteny lohan'ny fiangonana lohan'ny mpiandry meo aloha mitarika amin'ny fiainanao dia zao misy fanomezana lehibe zay tampony fahatsarany homeny anao riavana koa ny Petera voalohany fahadimy andiny faefatra rehefa miseho amin'ny lohan'ny mpiandry dia azo sady voninahitra tsy mety sema ianao zany ma kristianina tsotra na mpiandry mpiandry ny anaranao tarika ny olona ho amin'ny Jesosy ilay lohan'ny mpiandry rehefa zany dia homeny Jesosy anao manombokandraza sady voninahitra fiaina tsy mety sema meny anao zany ao koa mahatonga tamin'ny fahafatesana hoijanao kotola amin'ny lapisy dia omeko anao ny sady voninahitra fiainana voninahitra an'Andriamanitra raha samy kafana masy zay efa azoko mitaloha indrindra mariazy zay vavaky zay mamloatra ny fitiavanao Jesosy ary tsy mamelana io viravirainy ny satana viravirainy fahafatesana fa miantoka miandro manome fiainana eo anay eto an-tany sara Jesosy manangana ny malemy sy ny maratra sy nytotra sasatra amin'izao fiainana zao omenao fialan-tsasatra eo rano fialan-tsasatra na ty andevana azy ny fahafatesana efa be dia be ny fiainana nentinao tamin'ny sanganana tamin'ny mady omenao anazy amin'ny sara Jesosy le Jesosy tsara sy tiako ary manodiditra amen ray soa ny fitahena ho amin'ny rehetra ny fahasava Jesosy titimisika sy ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny fraisina sy ny fiangonana fanahy masina samizao koa manak'izay amen